Alléluia. Avivana lehibe indray latsana babalany eo amintsika amin'izao fotoana izao fahalybe indray miarabanao toa samatsara eto tanaty izao fandarantsika bavaka fiombenana izay rano amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny bavaka fiombenana ary ny groupe izay maresy izay miaraka aminay isan'andro isan'andro manototosan'izao fandarana izao dia tonona amintsika tsirairay avy ny fiadanan'ny tompo anapaka anatin'ny fotsika anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy izay rehetra mandray an'izao fandarana izao dia Andriamanitra manakaripasoavana hitany fiainanao raha androany ianao vao tonga eto teteny aminao hoe maretatra amin'ny farany fa tsy kisinasina koa ny atokavana eto fa za resy lahatra zato isan'zato fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maretatra amin'ny farany adindray sasany hoe raha antsika eto ifampirezintsika amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny toriteny amin'ny alalan'ny famelabelarana ny toriteny dia matoky sy mino fa tsy taka ny idiranao eto ny voanao eto amin'ity androany ity fa dia tena hoe okasian'ny tanan'Andriamanitra tokoa ianao amin'ny alalan'ny teniny ka dia maharetatra amin'ny farany tahiry Jesosy tsika rehetra rehetra dia falybe koa miara-bandrala atody izay niditra voalohany teto indray androany dia tena hoe hitanjozotra eo aminao any fahasoavan'Andriamanitra raha latojo tena hoe ny any alohanao sy ny any aoriananao dia Andriamanitra ny vody lalanao sy ny loha lalanao fitahian'Andriamanitra ny didinanao amin'izay rehetra tomary ny fiarovany dia andro aman'alina eo amin'ny fiainanao ka dia tahiny tompo raha latojo dia mahaizatra ny hatrany tahiny tompo raha nabavy mami verselina izavy no taorina raha latojo teo fity mamy sirandry mampionina koda leoni mami marina tiana mamavalitiana rosinina erikaraka kodanila mamsirandry razana monika marizo mamavalitina tahiny tompo tonga soa daholo kadaka yama tahiny tompo ihany koa itody raoloso felana rakoto eliana zikarla angelina artizana de Madagasikara palraheritovo mamavalitina ajaska patitsi soameva ao ihany koa tiriralibenja tinatina tonga soa tinatina dia zikarla androandry dia ao ihany koa Eliza Tsiala Maniko aloe vera ranabavy saondra dia ranabavy mami dia isanarana somary verimberina dia lanatsiny sady lanatsiny koa fa dia rasirasy foana ny connexion nanomboka 3 andro androany zay dia lanatsiny soameva ologaran'oloso fampirazana kandapa artizane de Madagasikara rahabaiko teo dia izy koa mbola tsy voateniko ny aina mahely soa nambiny somakirinina tonga soa isika rehetrarehetra Claude Ravelarsoa dia ny komanina ihany koa navery mihitsy ny anarany androandry tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra dia mahereza daholo maretatra amin'ny farany Andrina Suzelle tahiny tompo milo ny zavatra rehetra aloha ary dia andolotsika misaotra ny raha latojo ihany koa ivavaka aloha tsika ho an'ny fanombohana amerikan'ny fotoana isika eo am-pelatanan'Andriamanitra andao aloha fandrotsika aloha nabavintsika mamia any Koweït izy nitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana amin'ity androany ity amerikan'ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra tahiny tompo ala nabavy mami anao ny fitenenana. Halleluja, mbola iara ivavaka ry Jesosy Kristy tomponay io, saotranao izay noho ny fitiavana sy famindraponao
misaotra ny amin'ny fitantananao any tsirairay avy, misaotra anao ny amin'ny fahasalamana, indrindrandrindra Jesosy ny fofinaina mahavelona zay mbola nomenao ho anay tsirairay avy. Mankasitraka anao Jesosy ny amin'ny fitiavanao, misaotra betsaka ny amin'ny zava-drehetra zay nataonay tamin'ny fiainanay Jesosy io, misaotra Andriamanitro, ary ankehitriny Jesosy ny fony eto anatrihanao Andriamanitro, milany heloko ny ninona fahadisoanay nataonay teo masonao zay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, ko dia mangataka famindrapo Jesosy ny ninona tsy fametena teo anatrihanao natany tsirairay avy nataonay Tompo, ko dia mangataka famindrapo aminao, mamelany heloko Jesosy io, mamindrafo aminay. Ary ankehitriny Jesosy manapetraka amin'ny fotoam-bavaka zay eto anatrihanao, mangataka Jesosy malalo hotahinao Jesosy io ny fotoam-bavaka zay ataonay eto. Toriteny ny mpanomponao Andriamanitro, mangataka ny fanahinao masina ne an'olon-tsaina ary ny teny zay afafeto Jesosy io ka irotsaka ao amin'ny mpon'ny tsirairay avy zay mandray. Na ho an'Andriamanitra ndrisy lahatra ny teninao Jesosy ny fahamarinana. Jehova tahi Jesosy ny mpanomponao zay voreto, tahi Jehova Andriamanitra ny fitaovana zay ampiasainay Jesosy ny telefony ny fahanay ny fandray Jehova ko dia rakofo amin'ny ranao Jesosy ny fitaovana rehetra na any amin'ny toerana zay misy anay tsirairay avy. Jesosy malalo tahiny connexion, tahiny momba anay rehetrarehetra Andriamanitro, azavela hovariana amin'ny torimaso zahay Jesosy ka tena hiambina mandrakariva eo anatrihanao Jesosy io. Tompo, tondra-bavaka an'izay rehetrarehetra maniry hanatrika ity fandaharana ity, fanao any Andriamanitra hanamevana ny diny, nizaniza Jesosy zao maniry hanatratra n'ity fandaharana ity, ny tananao any Jesosy io, hitazona ny tananao any Jesosy, hitantany ireny olona ireny mba tonga soamantsara eto. Fanahinao masina ndresy lahatra ny tananao any hitantana Jehova Andriamanitro, ataonay voninahitry ny anaranao zavatra rehetra ataonay eto Jesosy io, misandrata Jesosy io, mitenena aminay tsirairay avy fa vonim-piain'ny feonao zahay. Misaotra betsaka anao ny amin'ny zava-drehetra dia raha hajan'ny voninahitra ho anao rery ihany. Misaotra Jesosy. Amen. Alleluia, mankasitraka ny ranavavitsika mamitsika tao anatin'izay fandraisana anjara mahafinaritra ety. Andriamanitra manan-kirepasoavy namaly fitianao ranavavimamia dia tahiny Jesosy ary tombo fahasoavana dia mahereza hatrany hatrany. Tsisy famotinana antsika androany satria ity zany dia niteny tamintsika hoe mba fandaminana avy aminazy zany ity hoe alao zany hono rehefa mba zoma mba tsy asiana famotinana, satria matetika rehefa zoma dia matetika mampionana no mitoriteny, dia rehefa mampionana mitoriteny dia somary manatombo kokoa amin'ny ankizy ny durée an'izy dia ozy ity alao tsy asiana famotinana rehefa zoma fa ny latsinainy hatramin'ny lakamisy zany arak'izay fahavitana izy eo mba hanao famotinana izy. Zay zany mba fangatahany soratsika azy zany dia mitombo fahasoavana fity dia mahereza hatrany hatrany. Zany hoe rehefa tsisy famotinana moa zany androany dia tonga dia hitra amin'ny antsatonon-kalo. Alleluia, hitra amin'ny antsatonon-kalo sika. Efa nandalondalo teo daholo ny nanao ny mpanakantotsika amin'ny mpanao ny antsatonon-kalo dia efa misy iverina fanondroany, satria misy ao mavita roa mavita telo dia misy sady efa iverina fanondroany amin'ny fitondrana ny sanganasany fa dia tena misy tokoa ny fanomezam-pahasoavana hoe tena ato amin'reto amin'ity olona ity na amin'ity olona ity ka dia hisaorana azy izany. Ndaso zahay raha ban'izay mbola tsy voaravako mbola tsy narabaiko teo zao erana bavy Samir Tansia, Jonathan, Lovlitina, tahiny Jesosy nareo Erika, Marina Tiana, Andrina Suzelle, tonga soa daholo, Amboaratsiky, Miandry Rodriguez, Sissia de complet izy mivady, Faly Rahery teo fa narabaiko teo Verselina koa fa narabaiko dia tahiny Jesosy ary isika tsirairay avy. Ranavavy mamino ny vavaka hoan'ny fametrahana ny fotoana teo-piretan'Andriamanitra teo. Izy ary zany ny ranavavy makirina nitondra ny
Antsatonikalo izy raha latojo iverina fandroana izy ary niverina fandroana ety raha fantatrareo izy ary niverina fandroana manapitengiko kely vaovao kely aloha de samy mitsatoka izy olona iverina fandroany hitondra antsatonikalo zany efa teto izy tamin'ny voalohany de mbola hitondra izy androany i Marina tena teny hoe mampionina tojo ny teny hoe Macrine Gisèle amin'ny teny hoe Marie-Jo de Marina amin'ny teny hoe Marie-Jo de mandrapiteninareo aloha de Koda teny hoe tojo Razanamika amin'ny teny hoe Lovilitina Marie-Jo ohatra ny Bepaka Macrine Selina Vera zao aloha amin'ny herinandro vavy ny t-shirt atsika anareo any akao efa nalay t-shirt efa misy sariny rana-baviama vo hitako vo eo aizy izy teo aloha fa laso asina sary ohatra vo eo any hitan'izay mesa izay sariny rana-baviama zay de aseho atsika eto alleluia zay manao t-shirt re de ampisehony eto ny sariny raikitra io zany zao rana-baviama tonga ny t-shirtany t-shirt kiradio de fahaly izy hoe tonga izy ny t-shirt ka ho atsika rehetrarehetra ihany koa de amin'ny herinandro de tonga somatsara ny t-shirt atsika raha misy aminareo manam-paniriana mba haka tena tsy ataotsika lafo mihitsy ataotsika tena ara-dalàna ara-drariny mihitsiny zany hoe juste hoe ny vola nanaovana anazy sy ny frais tondrana azy sy ny sisa no hivarotantsika azy satria tsy fitadiavam-bola koa io fa mba ataotsika hoe mba tena hoe fahatsiarovana ho eto amin'ny fandaharantsika de manasa anao zany andray anjara de mba manana fahatsiarovana ianao hoe t-shirt kiradeo tamin'ny 2018 tsika nanao t-shirt de efa taona ty ariana ray zany vao misy vitsivitsy any nalaina fa raha ohatra moa betapetsapetsaky nareo mba eto mantsy ny atsika eto tsika efa zatra n'le tsisy hoe fandraisana anjara tsisy resaky hoe vola miala de somary tsy de mazoto tsika amin'le zavatra ohatr'ireny de zay koa tsy de nanao be deabe satria manjary misy fotoana zay maka zavatra be deabe de aveo misy fotoana zao tsika manana baiboly de amin'ny voalohany misy miteny zay mila baiboly ohatra de efa tonga le baiboly lasa tsisy maka de lasa mijanona atao aminay fotsiny le izy de misy t-shirt zany ho avy tsy de betsaka no natao aloha fa misy koa zany efa ny taille rehetrarehetra misy ny anakizy misy ny S misy ny M misy ny L misy ny XL tsy de naka XXL tsika na de eo ary ranabavy tody sy ranabavy yama izavy mipoaloro ato amintsika ato de nataotsika XL aloha ny farafabetsany de ny M moa zany ohatranay zao M ny M koa misy de ny S moa anareo vehivavy indrindrindrindra zay de tahin'ny tompo aritsika rehetrarehetra zay ny filazandraraha kely fa hiditra amin'ny antsatonikalo ary tsika de reo zany nareo efa niteny daholo hoe iry Marie-Jo tena betsaka nisy niteny teo hoe iverina fandroany de andao ary enotsika izy ary nitondra ny antsatonikalo meno finaritra ary tsika rehetrarehetra de ao aorian'ny antonikalo tsika eno hira de hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra izy ataona vo mety akatra ny aingam-panahinareo amin'ny antsatonikalo ny anabavy eto amintsika kosa tena manana fanomezam-pahasoavana tsy hitareo mba mety tsara daholo le antsatonikalo ndao ary meno finaritra ary tsika rehetra ranabavy Marie-Jo in Jesosy tsika mianakavy mbola tafahoana amin'izao fandaharana antsatonikalo zao de ny tonikalo entiko zaraina amintsika androany de mitondra lohateny hoe asa variana. Ory malagasy namako ambarako aminao hatrany aza desondrina riavako fa efa potika ny tany efa miseho sesinany niaratsiana marobe izay manaitra ny eto an-tany fa mbola misy belobe efa voasoratra avokoa ireo zava-misy ireo fa mbola misy mafo tsy mitodika rahateo
mba eno ihany re ireo mitory aminao fa azodina tsy ho re sao dia hanenenanao. Efa ho avy ny mpapakatra iseho amin'ny raha ao an-danitra moa ave ianao hiakatra ka hitan'Andriamanitra. Miomana dia izao raha mbola velonaina fa tsy hisy isolo anao fa tandremo sao angaina. Izay maharesy ihany no hiakatra tsy ho ela anidina any ambony any ka tsy hisy ho tavela. Tena tiako raha ianao no mba hiaraka amiko any ho fifaliana sy lalao ho tretika tsy sotr'izany. Ho foana-treo ny alahelo rehefa horiana marobe fa fofona mamerivero ary fiderana be. Izany no fiainan-danitra mahafinaritra aoka izany sady tsy kasihan-dalitra fa tena manitra aoka izany. Ho anao raha te ho any dia homany no fanahinao, hialao ny zavatry ny tany dia handray ny lovanao. Ireo masirasira ela dia levony dia izao. Aza vela izy tavela faridano hatramin'izao. Misy fifaliana be any an-danitra any izao raha ho avy ianao andeha hanapa-kevitra amin'izao. Amen. Alléluia. Isaorantsika ndraso aloha. Isaorantsika n'Andriamanitra zany antsatononkalo ny ranam-bavintsika Marie-Jo zany a. Dia mietreta zany nareo izay mbola belobe eo a fa andaontsika anomana ny mandrakizay a fa ho avy ny fotoana. Alléluia. Tsy ho ela dia hiakatra isika. Andaontsika amboatra ny mandrakizay tsika andao tsy ho variana fa miandry antsika ny lanitra. Alléluia. Saotra azy tsika ary dia Andriamanitra manaiky mpasaovana ny maly fitenorana Pape Marie-Jo a. Tombositra dia mitombo fahasoavana dia Andriamanitra hikarakaranao hatrany. Mahereza ndao ary hiditra amin'ny hiritsika. Aoriana ny tirytsika hiditra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany izay hoentiny mampionina. Rehefa zoma ohatry izao moa dia matetika izy ka rehefa avy eo nareo mihery toriteny mampionina dia azakaiky nareo tsy miarahaba akory izy ohatran'ny tsisy arahaba fa tena marina toritenin'ny tsoahana tao anatin'ny fandarana vavaka maraina izy tony a dia efa vita ny tany aloha tany a ny arahaba. Mino avy efa mazava amintsika izay rehetrarehetra izay. Ndao ary iany toriteny iany hira anatin'ny tiritenao a maka toerana, maka baiboly, maka voanjo fa iany toritentsika. Ndao ary minofinaritra dia tahiny Jesosy a isika rehetrarehetra. Tompo ane ombanao e Amini
manafitra anao izany aza mierikery kitsony Alléluia, dia mino fa faly rodinina zany nazo any niriny fa tiany be ho ny niriny. Alléluia, dia mahereza isika tsirairay avy dia ho tahin'ny tompo isika tsirairay avy. Hiditra ny ten'Andriamanitra ary tsika ten'Andriamanitra moa izay irahantsika araka ny teniko teo irahantsika amin'ny mampionina dia avy hatrany ary dia andaontsika hiditra amin'izany ten'Andriamanitra izany. Alléluia, ndao ary ho tahin'ny tompo ary tsika tsirairay avy dia menofinaritra daholo izy ny sinoa zay. Ndao ary araka mampionitsika mahereza dia miveroneta rehefa eo mirapiratra ny ten'Andriamanitra. Dia ny ten'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao dia rehetra ny baibolinao ny asan'ny apôstôly no vakintsika androany. Asan'ny apôstôly toko 10 izay teny efa miverimberina matetika moa izy io fa angalantsika fampaherezana indray amin'ity androany ity. Asan'ny apôstôly toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 7 aloha vakintsika. Dafa tsika miditra ry amin'ny andiny ambany be ary fa misy hodingadingantsika satria lava be mantsy io teny io mitompo io dia tsy vakintsika manontolo. Asan'ny apôstôly toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 7 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny soramanitra aloha dia ny amin'ny Cornelio amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria atao hoe Cornelio, kapiteny tamin'ny antokony miaramila atao hoe Italiana. Ary tovavaka tsara sady natahotra n'Andriamanitra izy mba amin'ny ankonany rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady mivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Ary izy nahita ny ariary tamin'ny fahitana rehefa tokony ho tamin'ny ora fahasivy atoandro. Fa indro nisy anjanon'Andriamanitra nidina atao aminy ka nanao taminy hoe ry Cornelio. Ary noho ny mibazina azy izy dia raiky tahotra ka nanao hoe ahoana to. Ary izy nanao taminy hoe ny fivavaka ao sy ny fiantrana ao dia efa tafakatra ho fampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Koa ankehitriny maniraha olona akanjoka ka hampanalao Simona anankiray izay ataoko hoe Petera. Mitoetra ao Simona mpandokotra izy eo amoron-dranomasina ny tranony. Ary rehefa lasa ny anjery izay niteny tamin'ny Cornelio dia niandry ireo lahy tamin'ny mpanompony izy sy miaramila mpivavaka anankiray isan'izay nanaraka azy isan'andro. Ary rehefa andiny vavara izatsika ny vavara. Ary rehefa nambarany taminy izany rehetra izany dia naniraka azy akanjo Jopa izy. Amen. Petera tany Jopa tamin'ity fotoana ity avy nanasitrana avy nanangana Dorcas izy eo aloha eo. Izay no nataony Petera ary nitoetra tao Jopa izy. Ty lehilahy kosa dia tany Kaisaria. I Jopa sy Kaisaria dia mifanalavi-davitra ihany lalana roa andro no faharetany izany mba miala eo Kaisaria zany eo amin'ny Jopa
dia lalana andro dia ohatr'izay ihany koa ny miverina. I Cornelio rehefa namalala dia ho lafa firenena izy io, tsy jiotsa izy, ary izay moa ny filazan'ny mpandinika azy mba fiantsoana azy dia hoe lay matoan'ny Jairus. Ka rehetra mety mahafantatra izay satria izy no Jairus voalohany zany nidiran'ny filazantsara na hoe vita batisa na atao batisa tamin'ny ranobe. Dia i Cornelio menakavy zany. Izy io rehefa namalala dia izao tamin'ny fotoana nantongavan'i Jesosy niarahan'i Jesosy tamin'ny fianatra. Rehefa teo Jesosy nanao fahadagana dia tsy mba hen'ny Cornelio mihitsy. Tsy fantatry Cornelio mihitsy ny fisian'i Jesosy. Ary izay zavatra tsy ariko taminazy. Fa izao ny Cornelio dia olona nanompo an'Andriamanitra. Tia an'Andriamanitra. Tsy nanana fiangonana izy. Tsy mpitondra fivavahana izy fa kapiteny, mpitarika kapiteny izy. Fa tsy hoe pastery, tsy hoe mpitondra fiangonana. Ary tsy nanana anatin'ny fiangonana akory ary. Fa inona zavatra nataony? Tao anatin'ny tokantrano tao izy no mivavaka ary voalaza tsara mihitsy zany ery ambany be ery. Rehefa tonga ery amin'ny faha-telopolo ery ambany arina ireo dia mahitatsika hoe mitantara amin'ny Petera izy. Satria nanontany Petera hoe ahoana izy Petera nahafantaranao anahy? Ahoana nahalalanao zany na fa mpanalao zaho? Dia mitantara amin'izay izy hoe rehefa mivavaka teo an-tranoko aho izy. Zany hoe io anjely niseho tamin'ny Cornelio io zany dia anjely niseho tao an-tranony. Mivavaka tao an-trano izy tamin'ny ora fahasivy izy io tantarainy amin'ny faha-telopolo afaka jerena hiditra antsika rehefa avy eo. Dia rehefa mivavaka teo izy dia niseho ny anjely. Dia i Cornelio tsy nahafantatra mihitsy hoe anjely fa ilay mpitantara eto ny tonga dia miteny hoe ny mpanoratra izany eto ny tonga dia miteny anjely. Fa i Cornelio rehefa tonga io olona io niseho taminy io anjely io dia tsy fantany hoe anjely. Fina natao natahotra izy. Natahotra be mihitsy izy hoe ina satria zavatra tsy fahitany. Ary izy ao anatin'ny tokantrano. Dia ny ataony sady mivavaka be izy. Tena tia an'Andriamanitra havana malala any amin'ny takotakona tsisy mahita. Eritreretinao hoe Jesosy tsy nahita anazy. Fa ny mpianatra koa tsy nahita anazy. Izy zany tena tsisy nahita mihitsy. Fa zavatra nataony tany mitory teny izy. Dia mitory teny amin'ny miaramilana izy. Dia amin'ny mpanompony. Ireo zany itoriany teny foana zany. Ireo mahafinaritra. Zany ny asan'Andriamanitra nataony. Fa tsy hoe nandeha nanao akalamanjana na nitory teny amin'ny arabe na tany am-piangonana na nanao akanjo fotsiny lava dia nitaky mpanaritra. Fa nitory teny tamin'ny olona teo ambany fahefany. Haleloia. Ary tsy mitsahatra izy nanao zany asan'Andriamanitra zany. Tia an'Andriamanitra na dia tsy jiosy azy. Izy tsy nafantatra hoe tonga Jesosy. Izy tsy nafantatra hoe Jesosy io enety efa mandehandeha any ananana any. Ary nisy fotoana Jesosy nakany amin'ny tanàna io mihitsy io Kaisaria io. Fa mahavariana tsy mifanena tamin'i Jesosy mihitsy i Cornelio. Tsy mifanena, tsy nisy mihitsy zany hoe ny teny an-dalana teny dia mifankahita zareo. Nefa Jesosy nisy fotoana mankany amin'io tanàna io. Fa izao rehefa namalala izy tao an-tokantrano tao. Tsy mivoaboaka. Tsy dia hitan'ny olona. Fa tao izy no mivavaka. Ary voalaza ten'Andriamanitra hoe nivavaka tsara tamin'Andriamanitra izy. Nanompo an'Andriamanitra mandrakariva izy. Haleloia. Izany hoe tena olona tena nafana fo. Tia an'Andriamanitra tany amin'ny takotakony tao anatin'ny tokantrano izy menakavy kely. Tena nivon'ny mpiara-miasa dia ny olona ambany fiarintina. Jesosy tsy nahita azy tamin'izay fotoan'izay hoe dia nakany amin'ny trano Cornelio. Fa Andriamanitra kosa rehefa namalala rehefa tonga teto amin'ity fotoana ity efa tsy teo intsony Jesosy no tsarovan'Andriamanitra amin'izay Cornelio. Nisy zavatra tsy fantatry Cornelio. Fa nizany izy Cornelio ny ravana mivavaka. Fa izao rehefa tonga Jesosy Cornelio tsy afaka nanana anjara na dia tamin'ny jiosy azy.
tsy afaka niditra tany anatin'ny trano-drom-petera na dia nifakafantatra aza zareo satria tsy manana anjara amin'ny hafa firenena ny Jiosy. Dia voafetra ny toerana nafahan'ny Kornelio nanompo an'Andriamanitra. Tsy afaka nivelatra izy fa zao fotsiny nataony, tompoko Andriamanitra na dia eto amin'ity toerana kely ity ihany ny ahafahako manompo. Ato tokantrano ataoko satria tiako Andriamanitra. Halleluja. Tsy nanana anjara toerana tany amin'ny sinagogy izy, tsy afaka miditra any izy satria tsy Jiosy. Fatao izy rehefa. Rehefa tonga ny fotoana anankiray dia notsarofan'Andriamanitra amin'izay Kornelio. Ny olona anankiray rehefa namalala rehefa tia an'Andriamanitra, tsy vitan'Andriamanitra mihitsy izany hoe misy olona tia azy dia avelany eo. Dia tsy ampahafantariny ny sitrapony, tsy ampahafantariny ny ninona. Satria Kornelio dia tsy nafantatra momba an'i Jesosy. Anefa izy raha tsy mahafantatra ny momba an'i Jesosy ka tsy mandray an'i Jesosy na tsy mino an'i Jesosy dia tsy voavonjy ihany izy na dia mivavaka azy. Zay aloha ny mazava, satria rehefa tonga Jesosy dia Jesosy ny lalana, fahamarinana na fiainana, fa Kornelio tsy nafantatra an'izany. Hazatra fantatra Kornelio dia Jehovah Andriamanitra, mivavaka tamin'i Jehovah izy, nanao ny sitrapon'Andriamanitra izy. Halleluja. Fa Jesosy tsy fantany, tsisy ninainy momba an'i Jesosy. Fa Andriamanitra no nahatsiaro azy. Satria Andriamanitra dia nahita foana ny fanompony Kornelio menakavy tao anatin'ny tokantrano io. Tsy hitan'ny olona fa hitan'Andriamanitra. Halleluja. Dia tsy nanaiky Andriamanitra hoe tamin'izany mbola tsy nisy ny Facebook mbola tsy nisy ny internet anjely mihitsy ny tsy maintsy niseho. Satria tsy hitan'ny apôstôly akory azy izy fa nisehon'ny anjelin'Andriamanitra izy rehefa namalala. Niditra tao anatin'ny tokantrano ny anjely. Halleluja. Gaga Kornelio, ino ny ty? Zatra tsy nafo izy riavana. Niran'Andriamanitra Kornelio mandehana tadiavy Petera. Inona ny lanan'ny Petera? Ny lanan'ny Petera dia zao ampahafantatra misimisy kokoa ny lavam-pamonjena ho an'i Kornelio menakavy. Halleluja. Betsaka ny zavatra tsy mbola fantatry Kornelio momba ny famonjena. Inona ny tokony ataon'ny Kornelio? Tsy fantany izany Batista, tsy fantany izany Jesosy, fa manomboka eo. Dia ohatra Andriamanitra manao hoe ilay anjely manao hoe mandehana tadiavy Simona izay atao hoe Petera ozy izy any Jopa. Ao amin'ny trano Simona mpandokotitra izy nomena mihitsy ny trasy misy an'i Petera. Hitan'Andriamanitra nomena ny Kornelio. Fa izy dia ampahafantatra anao. Any ianao mahafantatra amin'izay misy kokoa no momba. Halleluja. Olona tsy nahafantatra ny ninona fa nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fitiavana fotsiny, tia an'Andriamanitra fotsiny. Fa nenty ny tanan'Andriamanitra rehefa na. Ny olona lavana rehefa tia an'Andriamanitra, tsika reto dia ohatr'izany. Izaho mbola nivaliana foana amin'ny rahavavitsika natao batisa tamin'ny sabaty. Tena hoe any amin'ny toerana tsy mahafantatra ny ninona mihitsy, ary tena ezahana totofana mihitsy azana. Ny zavatra tokony ho fantatra totofana, tapenana tsy ho fantatra, ezahana hodina ny saina. Misy izay moa toerana azy hoe misy lavage de cerveau mihitsy atao mba hahatonga anao tsy eritreritra amin'ny lalam-pamonjena sy ilay fiainana mandrakizay. Aiza marina moa izany ty fiainana mandrakizay ty, fa zao nisy fitiavana an'Andriamanitra tao. Dia hitan'Andriamanitra iny fitiavana iny, dia iny no natonga ny tanan'Andriamanitra tsy nanaiky mihitsy raha tsy nisintona azy tany amin'ny toerana io. Namoaka azy tao. Halleluja. Nampahafantarin'Andriamanitra azy hoe andao fa misy lalam-pamonjena ho asehoko anao Kornelio. Fa tsy mety amiko tsy ianao mipetraka fotsiny, hitako ny fanomponao, hitako ny fitiavanao ahy. Halleluja. I Kornelio rehefa namalala tsy mba tahaka an'ireto fariseho, ireto jiosy izay nahita mihitsy, nahita an'i Jesosy, nahita fahagagana nataon'i Jesosy, nahita ny fiavian'i Jesosy mihitsy hoe io teraka tao an-tranon'omby, ino 12 taona, ino 30 taona atao batisa, ino nanao fahagagana, nahita nampahitana ny zavatra rehetra nge ny jiosy. Fa tsy nino. Ary za dia misy fotoana ako hoe mba efa firy moa izay Andriamanitra ny olana andefasako fampianarana Baiboly hatramin'ny nanomboana azy fa andaharana izao.
efa betsaka ny olona nandefasana fampianarana naseho ny ariary tamin'ny mihitsy ny famonjena ny lala famonjena ny tenin'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra fa min'ny tsy mino mikipo fotsiny zao eo alohan'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia ohatr'izany ny jiosy ohatr'izany ny fariseo fa misy olona ny ananonaninany ny zahana takonana mihitsy azy tsy nafantatra na inona na inona ny afany fa zao tsotra ny an'Andriamanitra ty ahy ny olona tsy maintsy hoe soroko aminy tsy maintsy ho vonjeko satria ty ahy tanteraka tamin'ny Kornelio ilay tenin'Andriamanitra hoe tiako izay ty ahy ary izay fatra-pitady ahy dia ahita alleloia tsy navelan'Andriamanitra ho takona taminy ny famonjena ry avana mahalala izany mahatonga na manentana anareo foana hoe zarao ny fandaratsika zarao satria misy olona ny ananonaninany tia an'Andriamanitra ho ampahitan'Andriamanitra ny sitrapony ho ampahafantariny ny sitrapony alleloia jerenao tsara fa rehefa niseho tamin'ny Kornelio ilay anjely dia tsy nisanasany Kornelio na minaka an'ireo mpanompon'ireo mandeha anainga teo aloha eo etaeta nge zany ry avana malala tsisy salasalana teo aloha eo alleloia andao ndanainga namandeha fa jiazy tetera fa milazy any alleloia milazy any sy Kornelio lasa nandeha ny mpanompo reto hitantsika tantara teo nelanelany teo fantatritsika tsy ejery fa rehefa nandeha reo ampanompon'ny Kornelio reo petera koa tary efa nivanginy fanan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahitana ilay nisy biby maloto nidina tamin'ny zorony efatra nidina teo amin'ny petera dia niteny le feo manao hoe mitsangana vonoika hany efa nampahitan'Andriamanitra fahitana petera fa misy lehilahy miainga avy any Kaisaria olona hafa firenena fa hitady anao eto hitombo te hafantatra ny momba ny fanjakan'Andriamanitra izy reo aza lavonao reo aza tosikao reo fa nandehana torony ny fahamarinan'ireo tenenao amin'ireo olona reo alleloia ny famonjena fa tiako vonjen'ireo olona reo ravana malala izany foana no mahatonga antsika mandeha tsika manontany tena hoe ozy izy ilay rahavavy izay mantsana hoe rahavavy mampionao zaho sy izy efa neno an'ilay fampianananao rehetrarehetra dia zao ny zavatra nyteneko hoe fa maninana ny olona rehetrarehetra ny tsy mahafantatra nydreny anefany a mivavaka ny olona dia tsotra fotsiny tsy ny olona mivavaka rehetra ny tian'Andriamanitra fa ny olona tian'Andriamanitra dia hoe ny ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia efa mamantatra ny fo mandinika ny fo mahalala ny anatintsika fantany ary io zavatra anatintsika io no mahatonga azy mifidy atsika tsika rehetra nge mitovy daholo samy tsy nahafantatra nin'iny fa nisy fitiavana hitan'Andriamanitra tao hoy Andriamanitra hoe tsy mety amiko ny manakona mahita an'ireto zanako reto tsy mahafantatra ny lalana ambany fa sotomiko ho ampahitako alleloia ataoko miariary eo aminy ny lalam-pamonjena tianao Jesosy ry havana dia lahazy Kornelio nandeha tsy nampaninina azy dia lalana roa andro tsy nampaninina azy ry havana malala ary dodona izy tena dodona mihitsy izy niantso amin'ny petera dia lasy petera rehefa tonga tao petera ilay olona dia nandeha petera dia rehefa niala tao petera ry havana malala dia ozy izy petera hoe ary amin'ny andiny fadimy amin'ny roapolo ery ary raha vao niditra petera dia nitsena azy Kornelio ka niakohaka teo amin'ny tongony sady nitsoaka azy hitanao tsy fantatry Kornelio koa hoe inona ny tokony ataony fantany fotsiny hoe ionona ny raha an'Andriamanitra azy ny petera dia heveriny fahiny ny ampofany tsisy ninina fantany nge ny havana malala fa fitiavana fotsiny ny tao anatiny dia niakohaka teo petera satria tsy fantany kory heveriny fahiny zany no Andriamanitra dia sa iny hoe Jesosy sa izy satria tena tsy nalalany iny dia niakohaka teo amin'ny tongony i Kornelio fa hoy petera nampitsangana azy ka nanao hoe mitsangana za dia olona ihany ary noho nyresaka taminy izy dia niditra tao an-trano ka nahita ny olona maro tafangona tao efa nisy olona maro tafangona nge tao ry havany
natsoa ny Cornelio daholo amin'izay ny olona. Natsoa ny avany, natsoa ny sakaizana ny tao. Halleluja, tsy fantany koa a. Iza moa ilay olona ho avy eo fa ndao fotsiny fa misy vahiny. Misy olona nan'Andriamanitra any ho avy eo dia natsoa ny daholo ny avany. Natsoa ny tao ny olona dia vory tao ny vahoaka. Halleluja. Zay Cornelio vao nandeha nivoaka ny tanàna ny antso ny vahoaka. Hatramin'izay izy niditsy tao a. Nitory teny tao amin'ny mpanompony tao a. Fa teto amin'izay izy a natsoa ny olona manodidina. Dia tonga tao ny olona dia tafangony. Halleluja. Tonga dia asan'Andriamanitra amin'ny kafanako fotsiny izany a. Fa tsy mbola misy fahalalana nininy. Ry havana malala. Ary noho niresaka tany izy dia niditra tao hatrany ka nahita olona maro tafangona. Hoy izy taminy, ianareo mahalala fa ady amin'ny Jiosy ny manandrara na hiatrana ny olona hafa firenena. Nefa izahay efa nanarova tan'Andriamanitra fa tsy misy olona azo fatao hoe fady na tsy madio. Ary amin'izany dia tsy nandà tsy akaty aminao aho. Raha nalaina koa ananontany aho, ahoana moa ny nampahalalànareo anahy? Eo amin'izay izany Petera ilay manontany. Lasa ange rehefa nasainy Petera, ahoana ary izany? Olona tsy mifankafantatra, olona mifanalavitra, dia fa maninona no mifankalala? Maheno tsara ve nareo azafady? Ohatrany tsy afaka manao commentaire intsony angamba nareo a. Fa mino fa maheno. Olona tsy mifankalala, lasa mifampiditra trano. Nanontany amin'izay Petera ry havana malala, ahoana ny nahalalànareo ahy? Satria olona tsy mifankalala, olona mifanalavitra. Dia inona moa fa tsy ohatrantsika reto e? Tsika reto ny havana malala mifanalavitra e. Eto anatin'ny groupe eto fotsiny izao na ato anatin'izay maresa, dia misy olona eto any Koweït, any Allemagne, any États-Unis, eto France, any Arabie Saoudite, any Chine, any Suisse. Olona tsy mifankafantatra ary na taty ivelany na any Madagasikara dia samy nanana ny fiaviany. Ny sasany avy any amin'ny Sava, ny sasany avy any Antsirabe, ny sasany olona mifanalavitra, olona tsy mifanakaiky mihitsy izany, tsy mifankafantatra. Fa Petera koa teto dia gaga, ahoana no nahafantaranareo ahy? Dia nitantara Cornelio. Zay ozy izy Cornelio mivavaka tao anatin'ny tokantrano aho. Dia rehefa nivavaka tamin'ny ora fahasivy dia tonga ozy izy ilay anjely dia niseho tamiko. Dia niteny tamiko hoe mandehana tsoy Petera. Halleluja. Dia nanomboka teo ry havana malala nandray famonjeny Cornelio mianakavy. Notoriany Petera taminy ny fahamarinana. Notoriany taminy ny momba ny Jesosy. Fa nisan'izany Jesosy Kristy izany. Nombona tamin'ny hazo fijaliana, nanao fahagagana sasa lehibe. Ary nombona tamin'ny hazo fijaliana, fa nitsangana tamin'ny maty. Halleluja. Ary izy natao hoe Messia, izy natao hoe Kristy. Izy ny lalana sy fahamarinana fiainana sy ny sisa. No tantarain'ny Petera azy teo ry havana malala ny fahamarinana. Dia niaino tsara zareo. Dia nandray tsara zareo. Ary ny zavatra nafinatra rehefa tohizanao io vaky teny io, dia latsaka tamin'ny fanamasina. Ao anatin'ny Petera mitory teny, ny fanamasina midina ao anatin'ny Cornelio mianakavy. Halleluja. Teo vao nisy an'izany hoe Gentilis, nandray fanahan'Andriamanitra. Vita batisan'ny fanamasina ry havana. Na niaraka tamin'izay natao batisana rano ihany koa. Satria olona efa vonina ny andray, olona efa nisokatra ny fony hatrany am-boalohany ka na dia tsy nahafantatra na inona azy izy. Rehefa tonga teo izy, ry havana, dia nanokatra ny sofiny, nanokatra ny fony. Ary dia hitany ny famonjena. No tanany ary nanomboka teo dia tafiditra tao anatin'izany atao hoe valan'ny fanompona. Tafiditra tao anatin'izany atao hoe olona mba voasoratra ho any an-danitra. Halleluja. Ry Cornelio mianakavy, izay narahantsika ihany koa taty afara. Ry havana malala, tompo ihany fitiavan'Andriamanitra. Rehefa tian'Andriamanitra ianao, tsy hanafena amin'ny inona. Ho asehonanao ny lalana marina,
atorony anao tsy sitrapony mampahafantariny anao ry havana malala ny lalana ahafahanao tonga any an-danitra sy hovonjena fa tompoy amin'ny fitiavan'Andriamanitra aza tompona amin'ny saina aza tompona amin'ny fahazotoana fotsiny fa tompoy amin'ny fitiavana izy dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra izay iseho eo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra tianao Jesosy mino fanampahery anao izany tenin'Andriamanitra izay nisoarana teto androany izany samy mahery daholo tsika rehetrarehetra voninahitra an'Andriamanitra irery ihany Alleluia amen. Alleluia mankasitraka indrindra mampinotsika tanatin'izay tenin'Andriamanitra izay netiny izay mino fa voarainao izay anareo izay fampiano vavaka maraina moa dia efa henonareo efa elaela ihany izay toriteny izay fa za moa no resy lahatra tanteraka hoe misy fotoana toriteny izay ataony mampinona ny anaty vavaka maraina ilaina ihany enontsika eto amin'ny vavaka fiambena satria betsaka aminareo no tsy mare vavaka maraina nefa izany toriteny izany dia tena ilaina mba renesitsika toy izay mba tsara loatra raha ohatra hoe mba velabelarina izany teny izany ho reniny rehetrarehetra rehefa vavaka fiambena satria isika mantsy dia betsaka kokoa mipeno vavaka fiambena no mipeno vavaka maraina eto izany tsika ny tena hoe saika eto daholo tsika rehetra rehefa le zanam-pandaharana ireny dia somary vitsivitsy ihany no ny asa aman-draharaha dia mino aho fa raro no mba ho enoantsika izany teny izany sy ho velabelarintsika eto androany dia misaotra mampionona tombo fa soavana dia maherezatra any hatrany mahereza foana ianao amin'ny asan'Andriamanitra izay ataonao fa tsisy verimaina akory ireny dia ampitombo anao isan'andro ny Andriamanitra dia hamaly fitianao koa izy misaotra anareo rehetrarehetra ihany koa izay mankasitraka andreo satria mampahery anjareo foana ny fankasitrahana izay ataonareo dia nareo koa zany mampirisika ny fitoriteny mba handrosika dia misaotra anareo dia tahiny tompontsika rehetrarehetra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny asan'ny apôstôly toko 10 ngeza misy dia asan'ny apôstôly toko 10 satria misy pejy anankiray ngeza be mihitsy mivadika tao amin'ny baiboly tantara vaovao dia ny amin'ny idiran'ny olona anankiray izay tsy tokony hanana anjara famonjeny dia lasa voavonjy lasa nomena lalam-pamonjena dia io ny lamatoantsika io ny lamatoantsika ho ny fomba fitenen'ny Corneille hoe lamatoa ny jentilisa na voalohan'ny bokatra avy amin'ny jentilisa izany hoe vokatra voana hatramin'izay efa jiosy daholo ry Abrahama ry Jakoba ry Isaka rehetrarehetra ry efa jiosy reny efa olon'ny teny fikasana reny ary taranaka voafidy fa teto izany nisy olona ray voalohany tsy jiosy fa italianina ohatra ny vadiny ranabavy Aja sy Kapatitsy izy ohatra ny mponina any amin'ny ranabavy Maheno Soa sy ry ranabavy Ravelarosoa Claude Ravelarosoa any Italia mantsy izy amin'ny rabavy ireo italianina dia ina ny ataon'ny italianina any an-danitra ny italianina noho ny alohalalana antsika izay mahalamatoa ny jentilisa azy na voalohany bokatra avy amin'ny jentilisa vokatra voalohany avy amin'ny olona hafa firenena nandray ny fanahy masina vita batisa ho any an-danitra alleluia ka io lehilahy io hafa firenena jentilisa ekeny izany fa manana toe-po misongona ny olon'ny teny fikasana dia ny jiosy izany satria maninona satria tia an'Andriamanitra eritreretinareo Andriamanitra tsy fantany tokoa angery avan'ilay Andriamanitra fa tiany fotsiny tsotro izao ninony dia ny vavahany ty fantany ny lazany fantany fa nitaha firenena anankiray nampaharitra firenena anankiray dia izay tena mba mety amiko izany Andriamanitra izany mety amiko izany karazan'Andriamanitra izany alleloia andeha hivavahako i Corneille dia izao olona tsara fanahy izy ary nidikany teny hoe Corneille dia tsara fanahy mora fanahy malemy fanahy zany dikany atao hoe Corneille misy miteny zany no tiako Corneille dia no tiako zany tsara fanahy
misy olona ndray tena tsy Cornelio mihitsy ianao ratsy fanahy. Andiny voalohany ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria atao hoe Cornelio, kapitenia amin'ny antokony miaramila atao hoe Italiana. Ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankonina rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Misy olona tsy jiosy fa misongona ny jiosy amin'ny toe-po. Jerenareo tsara fa ity lehilahy ity sady nivavaka izy no nanao fiantrana zany ke tena asa fanompoana tsara indrindra rehefany manao fiantrana amin'ireny madinika ireny. Tsara fantatsika fa dia vita soma tsara ny famahanana ny ankizy tao amin'ny groupe Gamalela niatrika ny CEPE anao tatitra kely amin'ny lahady fa tena elaela tsy anao tatitra. Misaotra antsika hatrany amin'ny fanohanana, misaotra anareo amin'ny fanohanana ny groupe Gamalela. Ity foana ny asa tsika anohana ny sahirana foana tsika hitahin'Andriamanitra tsika izany. Samy fa narehetra izay nandray anjara tamin'ny nandefa fanampiana ho an'izany groupe Gamalela zany anohanana mezitsika sakafo an'ireo sahiran'ireo mino fa tsy nampahatra anareo zany fa nitahin'Andriamanitra anareo. Nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Indray andro nahita olona nampiseho tamin'ny Facebook hoe ity zany misy vola hitako miaraka amin'ny poketra miaraka amin'ny karapanondro zay tompony izy ity dia angaviana hiantso tsisy mipika ny volanao, tsisy resaka fivavahana ny anazy tsisy mihitsy hoe teo tahin'ny tompony isika Jehovah mampiandry tsy hananjava mahory nefa fahasoavan'Andriamanitra nato izao tsy nasiany an'izany azy. Tsisy resaka tenin'Andriamanitra, tsisy resaka fivavahana fa tonga dia resaka fotsiny hoe ity misy vola hitako tsy anaty averiko amin'ny tompony. Hoy za rehefa nijery an'izy tena betsaka ny kristianina songonan'izao ny toe-po betsaka. Raha olona misy fotoana olona mpivavaka mahita an'ireny dia zao ny zavatra ataony mody antra izy dia farafara zao teny dady amin'izany tahin'ny tompontsika araka izy ity misy vola hitatsika. Misy olona tsy mitandrina sabata, misy olona tsy mandoalika mivavaka, tsy mihaino hira fidy tsy mipiblie tenin'Andriamanitra eo amin'ny Facebook fa olona matahotra an'Andriamanitra zany arahatra olona. Dia za dia teny aminao mbola mety amin'Andriamanitra kokoa mahita an'izany olona zany no mahita olona anankiray mivavaka mizara tenin'Andriamanitra nefa inona zavatra mitrano nefa ny toe-pony tsy araka an'izay. Dia tena amintsika manao hoe ity Cornelio ity dia olona tsy mbola nalalin'Andriamanitra hatramin'izay. Fa izy kosa dia efa nijeren'Andriamanitra hitan'Andriamanitra fa olona matahotra azy ary olona be fiantrana ary olona mitarika ny ankonany. Misy olona zay eto amintsika eto mahafinaritra anahy mihitsy izay olona zay. Sarotiny amin'ny ankonany izy ahoana pastera ny anaovana an'ireto ankonantsika reko ankonany reto. Nambavaka ny ankonany, mivavaka amin'ny ankonany. Misy fotoana rehefa misy maty ny ankonany ny havany dia tsy adiny mihitsy miteny aminahy engany mba ho raisin'i Jesosy izy. Lehibe ao am-pony ny ankonany ary ianao tiavo ny havanao na manenjika anao ny havanao eto ambavaka ireo tonga ny an-danitra. Alleloia. Sao adininao zany. Ka Cornelio koa dia tia ny ankonany ary dia tena hoe netika ny mivavaka ny tarihany mivavaka taka ny fitondran'ny andreo miaramila ireo satria izy dia mpitarika fezato izy io kapiteny. Dia mitarika miaramila izy zany fa izy koa mitarika ny ankonany mivavaka. Ary andiny fatelo ary izy nahita miariary tamin'ny fahitana rehefa tokony tamin'ny ora fahasivy atoandro fa iny nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao aminy ka nanao tamin'ny hoe Cornelio ary no nibanjina azy izy dia raiky tahotra. Raiky tahotra. Izy teo ary no nibanjina azy dia raiky tahotra ka hoe ahoana tompoko
izy na tamin'ny hoe ny fivavaka ao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ao fampatsiarovana eo anaty an'Andriamanitra. Hitanareo zany ny zavatra nataony tany amin'ny takona koa zany miatra olona izy tsy nanao tsy sininina tsy namorom-panao gazety fa ny zavatra ataontsika io ry havana. Za tena miteny anao eto amintsika eto amin'ny grupy Gamaliela eto amin'ny fandarina Andramoko zao eto amin'ny Aki Radio rehefa ao anatin'ny grupy Gamaliela ao dia tsy tenenina hoe mamavaly ty na nanome zao itojo nanome an'izao voly zao ianona nanome zao euro tsy tenenitsika ireny satria Andriamanitra mahita ny nataonao tao ary ny olona tsy ny olona ny amaly anao na hoe alaina gazety ho atao publier isaky ny hoe io misy sariny izy hoe Angela dia asiana soratra hoe nanome 100 euro ohatra fa zay alefantsika ao dia Andriamanitra mahita an'ireny ary Andriamanitra no mamaly an'ireny. Hoy tena Andriamanitra hoe hitako efa tafakatra ny fivavaka ao sy ny fiantranao efa tafakatra eo anatreo. Zany hoe manomboka izao zany fantaro fa akasitrahan'Andriamanitra na ny fivavaka tsika akasitrahan'Andriamanitra ny fiantrantsika. Dia hoy mba olona antra olona tia manampy olona tia manohana olona satria reny dia tena hitan'Andriamanitra iny. Koa ankehitriny mandraha olona ka nijopa ka ampanareo Simona anankiray izay atao hoe Petera mitoerana amin'ny Simona mitoetra ao amin'ny Simona mpandokoditra izy ao amoron-dranomasina araka ny teny mampiana teny mivavaka izy tao an-trano izy no mivavaka tsy afaka niditra tany amin'ny sinagogy izy satria tsy jiosy izy raha miditra ao izy dia ny amin'ny kianja izy ny afaka miditra fa izy tsy manana anjara hiditra anatin'ny tempoly fa misy mihitsy ao amin'ny tempoly hoe kianjan'ny Jentilisy dia ry atokotany ry ivelany ry dia eny fotsiny manandrinandra tanana mahazo miditra ao amin'ny tempoly fa eny amin'ny kianja dia misy teny faritra manokana mihitsy eto kianjan'ny Jentilisy dia eny no andindisy miteren'Andriamanitra sy mihaino tenin'Andriamanitra ngila tsofina tsara inona le verset Salamo 100 raha vao tsy maintsy azy lazainao fa Salamo 100 tsy mitovy amin'ny zavatra eny mijiosy ao anatiny ao fa ny any amin'ny Jentilisy dia eny an-kianjan'ny Jentilisy. Fa nalaon'ny Kornelio tao an-tokantranony toy izay eny an-kianjan'ny Jentilisy eny an-kianjan'ny tempoly tao izy no nivavaka tao ny ankonany no nitoriany teny tao ny olona feheza no nitoriany teny ny anjao zany tonga dia tao anaty zoom tao halleloia ao anaty zoom ora ny zoom taminao dia anaty zoom rehefa amin'izay zoom ary izy ihany na izy ihany ndao etsika hivavaka fa tsy nanaka anazy tsy hitan'Andriamanitra. Halleloia. Izy tsy nandeha hiditra tany amin'ny sinagoga fa izy tao tokantranony rery tao ny nanondrahan'Andriamanitra ny anjely hamangy azy. Za tena teteny aminao tohizo ny fitiavanao an'Andriamanitra fa io tonga dia ny anjely mihitsy ny andeha anatona anao. Halleloia. Ao amin'ny toerana misy anao hoy izy le anabavy izay hoe za hoy izy atao tokantranoko nasiko efitrano kely anankiray ataoko fivavahana fanaovako fanarahako vavaka dia tsy afa-po mihitsy aho izy fa amboariko kely foana dia ovaiko foana ampozin'le fanaka satria ao ampony ny fitiavana an'Andriamanitra tianao zavatra ao an'Andriamanitra tsy mety afa-po zany fa ao amin'ny efitra kely io fa ao izy nivoakasika ao amin'ny efitrano kelynao io asio etaetan'Andriamanitra fa any ny andran'Andriamanitra ny fanahy masiny hamangy anao rehefa malala. Raha misy olona maneno tsy lasa tany am-piangonana ao anaty tany am-piangonana zany zaka mba tsy lasa kely androany aika tsy ny makany am-piangonana ihany ny afaka hitan'Andriamanitra fa misy anjely afaka tonga manantona anao amin'ny alalan'ny toe-ponao amin'ny alalan'ny toe-ponao any anatinao ny fitiavanao an'Andriamanitra. Halleluia. Ny anjely mihitsy ny tonga nanantonao halleluia satria nangetaeta satria tian'Andriamanitra. Raiky tahotra izy hoe ahoana
anjely efa ren'Andriamanitra tafakatra fampatsiarovana natren'Andriamanitra ny vavaka ao. Teo zany nisy Andriamanitra ny ambony any miheno feoan'olona tsy tokony ho heno. Hatramin'izay feoana jiosy no heno. Fa teto feoana italianina henon'Andriamanitra fampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Engare mba hisy feoana gasy, ranombavaka gasy, tonombavaka malagasy rehefa fampatsiarovana eo ao an-danitra ao. Fampatsiarovana an'Andriamanitra. Ny feoanao ane zany. Aleluia. Mba ny feoanao ane zany hoe ho tsarovana zany. Aleluia. Ataovy toizo. Ao ataon'Andriamanitra. Fotoana toerana kely io. Toerana kely misy anao io. Na ny akikelin'Andriamanitra ary tsy mendrika nikasika ao. Na ny apaharivo sy apaharay alina an'Andriamanitra ary tsy omby ao amin'ny trano io. Fa toy izy any mitady an'Andriamanitra. Fa tena andran'Andriamanitra ny fanahiny. Ary henon'Andriamanitra ny vavaka ao miainga avy eo. Aleluia. Andiny fa vita rehefa lasa ny anjely dia niteny tamin'ny Cornelio, izay niteny tamin'ny Cornelio dia niantso roalahy izy. Izy koa tsy nangatakandro. Izay namangin'Andriamanitra azy teo dia nitaterahany. Oly anjely midana azy izy matampalalao Simona Petera. Teo ny eo ihany. Niantso roalahy tamin'ny mpanokiny izy. Sy miaramila vavaka anankiray isak'izay nanaraka azy isan'andro. Ary rehefa nambara taminy zandretra dia nanaraka azy akany Jopa izy. Iny amin'ny arena Jopa akany Petera. Andiny fa sivy. Ary noho ny ampitso, raha mbola andeha teny an-dalana izy dia kabita eo akaikin'ny tanàna, dia niankina teo ambonin'ny tapotrano Petera mba hivavaka. Rehefa tokony tamin'ny ora fahenina. Dia nona loatra izy ka te hihinana. Fa raha mbola nataony nahandro dia azo tsindro mandry izy. Ity zavatra ity no anorenan'ny olona ny fihinanan'ny kisoa, crevette, foza, bitro, inavy, betsaka, amalina, escargot, inavy ny biby tsy fihinantsika, vano, ramanavy, voalavo, totozy, alika, saka, zany ity ny anorenan'ny olona ny fihinanany andreny. Oly ten'Andriamanitra dia nona loatra izy dia te hihinana. Fa raha mbola nataony nahandro dia azo tsindry mandry i Petera. Nahita fahitana izy zany. Ka nahita ny lanitra ny sokatra sady nisy zavatra midina atao lamba lehibe nampidinina avy tamin'ny zoronevitra teo amin'ny tany. Ary tao anatiny nisy biby rehetra izay manatongotra efatra sy zava-mandady sy mikisaka eny an-tany, ety an-tany tsy ny voromanidina. Ary nisy feonana tamin'io mitsangana ra Petera, vonoika hanao amin'izay. Fa diso tamin'ilay teny taminao reny hoe tsy azo hohanina ny amin'ny Levitikos hoe reto avy ny tsy azonareo hohanina, reto avy ny tsy azonareo hohanina. Gogo, gana, gisa, misaotra anareo ton. Halleluia. Misaotra anareo. Izay mbola mahita dia mitenena. Mba ho hitan'ny olona izay vao niaraka tamintsika teto. Ao koa fantatry ny olona ny tenin'Andriamanitra. Io manoratra izay fantany fa zavatra tsy fihinana eo. Io zao hoe marina ny teny hoe gogo, fity ny teny hoe alika. So hoe teny hoe gana sy gisa, roly koa ny teny hoe gana. Eo mandery. Halleluia. Dia izao ny zavatra nitranga. Nahita fahitana izy io misy lamba be zany. Dia eo daholo amin'izay ny biby maloto sy ny biby madio, ny horita, ny biby lava, ny huître. Saotra anareo. Dia hoy ilay teny hoe Petera, vonoika hanao amin'izay. Ny temps tsy misy kirany ny temps. Tsy misy kirany ny temps. Foza, bitro, makambo, crevette, foza orana, ramanavy. Temps koa tsy fihinantsika ranavavy. Tsy misy kirany ny temps. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe tsangana dia hohano amin'izay. Dia hozy Petera, sanatria tompoko,
fa tsy mbola ninona zava-padinana tsy madio a mazava zany teto fa Jesosy nandalo teto efa maty Jesosy tamin'io efa niakatra efa velona dia efa niakatra any an-danitra fa mazava fa nandritra ny fotoanan'le raha Petera tamin'i Jesosy tsy mihinana zava-padina Petera diso zany le tenin'ny olona hoe efa nidivon'i Jesosy raha efa nidivon'i Jesosy ny kisoa sy ny biby maloto dia Jesosy sy ny mpiandry mihitsy niara-nihinana an'izany fa sanatria ozy Petera mbola tsy nihinana an'izany a satria zava-padina hatramin'izay ka mandrak'izay zay zany a nareo zany amin'ny manaraka rehefa te hihinana kisoa nareo a nareo izay mbola mihinana dia hoany fotsiny fa aza mba mitena zany fa nidivon'i Jesosy teo ambony azy fijaliana fa blasphemie zany a so tsy mahazo famindrapo amin'izany hoe nareo fa Jesosy tsy nanadio biby maloto mihitsy nefa teo ambony azy fijaliana nefa nanadio atsika zay aloha zany a ny ery ambony ery mantsy ny soramany dia ny amin'ny Cornelio fa tsy hoe no ny amin'ny biby maloto fa Cornelio no resahndreo dia fahitany eto dia mandinika zany tsika iny amin'izany ifandraisan'ny Cornelio dia iny ifandraisan'ny Cornelio amin'irety zavatra biby maloto reto dia tokony efa takatakatrytsika ihany izy fa tsy hoe azo hohanina amin'izay ny biby maloto zay ilay mihinanam-bolony mantsy tsika tsy mandinika ny ten'Andriamanitra fa Petera teto dia sanatria amiko mihinana zava-padina hoy ilay feo tamin'ny fandroany zay efa nidivon'Andriamanitra dia azo ataonao mifady io am'izay hoe izy ilay kefa efa nidivon'Andriamanitra daholo ary reny fa hohano amin'izay ary intelo nanaovana izany dia nakarina tany an-danitra niaraka tamin'izay le zavatra zany hoe intelo iny nanaovana izany intelo nitenenana izany izy a le feo avy any an-danitra fa intelo nandavana izany Petera satria izy Petera tsy efa nidivon'Andriamanitra sanatria ozy izy Petera tena tsy mbo tsy hinana an'izany satria fady amiko mihinana an'izany ajantsika iny ary raha mbola nieritreritra ao am-pony ny Petera ny amin'izany antony fahitana efa hitan'izany Petera zany hatramin'izao mbola variana nieritreritra ny antony zany a fantasitera be dia be efa miteny hoe ny antony zany dia minana amin'izay kisoa efa Petera nahita izay mbola ino ary dikan'izany ilana fanahy masina ngeravana ny mandika ny fahitany fa ny olona ndray efa nidivon'Andriamanitra zay zany no anatin'ny olona voaloha efa nidivona zany le fihinanana le izy ny zava-dehibe amin'ny olona fa zany miteny amintsika hoe tsy fihinana ny biby maloto hatramin'izao na iza iteny na iza hitondra fampianarana dia tsotra fampianarana olana izany fa tsy mbola ny teny mihitsy ny Andriamanitra tsy misy teny mihitsy minazy atao amboly hoe hohanao amin'izay misy miteny mantsy le hoe mihinana zamana maviny tsy mihinana indray dia tsy resaka kisoa na biby maloto fa resaka hena sy zava-maniry entre ny olona mihinan-kena sy ny végétarien zay zany a alleloia atsipitsipiany mantsy ny teny satria betsaka aminareo mety mbola tsy malala ary mbola nieritreritra tao am-pony Petera tamin'ny antony zany fahitana efetany dia indreo nisy olona ny rano Cornelio nanontany ny trano Simona ka nijanona teo am-bavary dia nianatra izy ka nanontany namitoetra ao Simona izay atao hoe Petera na tsy fa raha mbola nieritreritra ny fahitana Petera dia hoe mifanahy taminy indreo misy telo lahy mitady anao fa mitsangana ianao ka midina ary mandehana miaraka aminy ka aza misarasara fa izany no maniraka anao ary Petera nidina tany amin'ireo ka nanao hoe ity azy tadiavinareo inona ny antony atao aminareo aty dia hoy ireo Cornelio kapiteny lehibe lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ka tsara laza amin'ny firenen'ny Jiosy rehetra dia efa nitoron'ny anjely masina hevitra hampakanao ho any an-tranony sy hainteny avy aminao alleloia ary Petera nampiatrano azy andro tao ary ny ampisy dia niainga Petera ka nandeha niaraka taminy ary nala sasany avy tany Jopa niaraka taminy koa ary noho ny ampisy indray dia tonga tany Kaisaria izy ary Cornelio niandry azy sady efa nampiandrona ny havany sy ny tena sakaizany jereo zany etaeta rehefa ho avy ny fotoana rehefa tonga ny fotoana ho avy ny tenin'Andriamanitra dia ny nataony Cornelio novoriany daholo ny tena sakaizany sy ny havany satria tiany ireo dia tiany izarana famonjeny ireo ilazana filazantsara satria fantany fa ny filazantsara no lany mitondra mankany amin'ny fiainana mandrakizay dia efa niandry teo ry zareo ary tsy indrindaona mihitsy miandry a toe-ponga zany ry havana izy tsy indrindaona mihitsy miandry an'izany hoe filazantsara
tsy indrindoana mihitsy miandry an'izany hoe toroteny, tsy indrindoana mihitsy miandro an'izany hoe mpanompon'andriamanitra hitondra tenin'andriamanitra. Zany ny atoetoe-po. Ary raha voanitra Petera dia nitsena azy Cornelio dia nikoaka teo amin'ny tonga sady nitsoaka azy. Napaika an'azy hoe tena mampionona teo. Hoe Cornelio ry havana tsy mbola nahalala n'inona izy, mbola tsy mahay baiboly. Ary mampalahelo kelina mahafinaritra sady mahafinaritra na mahita anareo misy betsaka aminareo tonga fotsiny dia hoe hivavaka fotsiny. Dia tena hoe tsy mbola nisy fahalalana fa fitiavana n'Andriamanitra ny tonga voalohany. Tonga izy dia nikoaka. Heverina izany ny fanao. Heverina izany ny fanao. Fa eto koa dia mbola tenenina antsika diso daholo ireny olona rehetrarehetra mahita mpanompon'Andriamanitra dia mandohalika mikoa. Na dia manao ohatry izao fotsiny ary ohatra hoe misy olona eo reny dia tsy azo atao reny. Tsika tsy mahazo mikoaka anatrehan'olona. Tsika tsy mahazo mikoaka anatrehan'olona ary tsika tsy mahazo mandohalika eo anatrehan'olombelona. Diso daholo zany ireny pastera hoe andolian'ny olona eo anoloany ireny. Diso zany satria tsika tsy ambonin'o Petera. Fa Petera aza ny tenina hoe efa nikoaka izy nitsena azy koa dia nikoaka teo amin'ny tonga sady nitsoaka azy 5:20 fa Petera nampitsanga azy ka hoe mitsangana fa za dia olona ihany. Aleloia. Tsy azo atao mikoaka sy mandohalika eo anoloan'ny olona. Aleloia. Ary noho niresaka taminy izy dia niditra tao an-trano ka nahita olona maro efa tafangana tao gaga Petera. Dia hoy izy taminy, andraso aloha hoe ianareo malala fa fady amin'ny Jiosy manandrarana hiantrano amin'ny olona hafa firenena. Nefa izaho efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio. Ary amin'izany dia tsy nandany akatia raha-panalaina koa manontany ahoana moa nampanalainareo any. Voavary ry havana io ny valin'ilay fahitana hitan'ny Petera. Tsy ilay kisoa, tsy ilay biby maloto fa reto no fady. Taloha dia ny hafa firenena fady amin'ny Jiosy, tsy manana tsy idirana, tsy fampiditra trano, tsy mifandray tanana, tsy miresaka. Ohatrany hoe maloto eo anatrehan'ny Jiosy ny Jentilisa. Fa nampahafantarin'Andriamanitra novoka teo hoe raiso vonoika handro. Aiko tsy resaka sakafo ilay izy, resaka fanahin'olona ilay izy. Na dia olona maloto azy, na dia olona eny amin'izao tontolo izao azy. Dia hoy izy Andriamanitra hoe raiso io. Aza atao hoe fady. Mahavariana, misy olona, misy fiangonana izay Madagasikara ao. Ny mpino rehetrarehetra ao dia afaran'ny pastera hoe aza mandray tanana an'ireny mpivavaka ary ohatra zany hoe misy fiangonana hafa. Dia teneny ny mpino hoe tandremo mifandray tanana amin'ireny fa mamindra fanahy. Dia diso koa zany. Satria tsika zany na olona any amin'ny boîte de nuit any amin'ny bar ary dia raisitsika tanana tena alaitsika dia torintsika teny dia ataontsika namantsika dia ataontsika izay tarihana azy ho any amin'ny fiainana mandrahoany amin'ny Jesosy. Aza misy avela ho fady aminareo na tsy madio. Zay tany fiangonana Israely taloha. Rehefa alakamisy alina efa notantarainareo, rehefa alakamisy alina zay dia mandeha mitory teny eny amin'ny zanaky ny alina, eny a Beoririka, eny Andravoahangy, eny Antsaralalàna, eny amin'ny Indra, eny amin'ny Conforama, eny amin'ny Sarombavy, eny amin'ny Glacier, eny amin'ny Tresme. Mitory teny amin'ny alina be. Satria mila toriana amin'ny olombelona rehetra. Tsy ho antsika rera ny lanitra fa misy olona ny tsy mahafantatra. Fa lafinaritra amam-bolana maro izay amataona ny nandeha teny fa olona anankiray ny tafajoro rehetra hoe olona fi zany ny olona mpivoakalina fa olona anankiray tonga hatrany amin'ny nanao batisa. Lasa mpampianatra sekoly sabata mbola ao ny sarin'izay vehivavy ranabavy izay. Toa anankiray izy amin'ny vadiny izy fotoana mba nijery alboma nahita ny sariny ndry olona avy tary tonga tary. Azany olo zany nangetaheta inona avy ny tsy azoko atao. Tena hoe vehivavy, tena hoe
tena zanaky ny alina zany tadidiko mihitsy zanabavy zay rehefa tonga zay tamin'izany mitovy eo amin'ny indra eo dia izy lasa makalamba hoany izy sarato amin'ny tananao ity ilay zanakana ny fahiverina satria manao hoe naminao tompo tsy mendrika niry anaovany lamba hoany dia manandratany tsy menatra ny namany izy namany sasany memea tsy lamboto eo amin'ny indra eo memea fa izy anisan'ny olona nanandratany ary rehefa zany dia tonga dia natonony izy dia ndresahana inona no zavatra nitrangy na nitonga izy nanompan'Andriamanitra asa be tamin'izany ro mampionona mamangy azy naka misy aly zay mitory teny amin'ny indra zoma tontolo mampionona sineky izy satria vehivavy mantsy no mila mamangy an'zareo an-trano fa raha lehilahy mety tena hafa ny fisainan'ny olona hoe to maninona ao an-tranon'zareo raha nadarata fa ny vehivavy mamangy an'zareo tonga any am-piangonana fa tena za misy fotoana mitarika fotoana dia matafiditra be anay malatsy-dranomasina mahita anazy mandroso eo aloha eo mitarika fotoana mantsy dia zatra an'izay atao mitarika fotoana atao zay rehetra n'olo tena mandroso ety aloha fa izy tonga dia mandoalika izy ireo eo aloha eo fa mahakasika zany tsy azo ataontsika hoe tsy madio na fady fa mila mandray filazantsara koa reny afinaritra tsy fantany kory fantany Cornelio hoe ahoana moa zany za mivavaka zany inona moa zany ny tena fa zao fotsiny tiako fotsiny Andriamanitra dia mba ataontsika ity ranakirety sady isotrano kely sika atolotra anareo ampitiavana be mihitsy ty hery ty izy tena mahafinaritra be mihitsy izy ty nareo rehetra tonga eto dia zao raha tonga eto nareo dia tsy tonga eto nareo kory mino fa tsy hoe nijery fandarana nareo izy nareo mahafinaritra azy zany zavatra foto-kevitra ijoroana eto zany mahafinaritra azy zany doktrine eto zany hay tsy mihinana zava-badiana ohatra mety amiko zany fa dia mba ny fandarana eo tsy zany no natongavana rehetrarehetra tena didin'Andriamanitra tena hoe tiako be zany didin'Andriamanitra tsy zany fa ny tena marina ny fanahy masina le anjely namangy an'i Cornelio namangy anareo rehetrarehetra namangy antsika inona ny ataonareo eto androany misy fantatritsika ve momba n'izany fahamarinan'Andriamanitra zany taloha hoe ataontsika namasy tena ndaraka izy mba manao sarodona reo vehivavy rehefa hivavaka iao amin'izay ny zavatra tsy fahamasinana rehetrarehetra tsisy fantatritsika zany ary tsy zany ny antony itiavanareo ty fandarana ty tsy hitady an'izany ny tao aminareo fa nareo fotsiny le saratra dia hivavaka anatin'Andriamanitra Andriamanitra koa nahita anareo ary teteny aminao hoe nanantony io anjely io nanantony anao nanantony io anjely io nanantony anao ary anao zay mety mbola misalasala mety mbola mandalindaly fotsiny ianao neto atolotra anao ty hery ty sady isotrano kely no hiditra amin'ny tapany faharotsika rehefa tsy lava be ntsony ny farany eo fa mba maraparantsika fa mba tiako atao ty hery ty atolotra anao manokana mihitsy hoe mbola miandry anao koa Jesosy mbola miandry ny toronao koa Andriamanitra io ianao tsy mahalala ninina tahaka ny Cornelio fa tia an'Andriamanitra fotsiny Alleluia dia mino finaritra aritsika rehetra dia mitoy mitory-teny ao aoriana ty hery samy mijery tsara ny torony heritsika rehetrarehetra Drop the lalani,
Enao fa tsy hosoka. Alleluia. Antsoindray sady vitsiky ny fanahy io e. Vitsihan'ny fanahy ianao dia io matonga ianao e. Alleluia. Tinon'Andriamanitra ny fanahy ny famarinana. Alleluia. Nisy namana ny fanandao izay nampitanondra nampilatsaka ny ranomasy kanefa Jehova amafofoka itsony nivoady zay nataoko teo anatrianao fony voaresy lahatra fa nininona miseho dia tsy ala fa hifiditra aminao foany ty zanakao Alleluia. Anisan'ireo tena mahakasika ny foko tena mahakasika ny foko tanteraka mihitsy iniriny ary hotsarovatsika ty fandarany ty amin'ny fotoana entsika zany izy zany tena marina angeravana zany izy zany tsy ny zavatra ijorony eto ny maharesy lahatra anao voalohany tsy ny zavatra nitoriany eto fa za tena resy lahatra mihitsy fa misy olona voafidy ry havana mandalo eo anatrehan'ny olona firy havana zao fandarana zao izay tsy miorina fa tsy amin'ny fitoriana ny fahamarinana ny lalan-danitra fa maninona ianao ny tafajaniny
fa naninona i Cornelio no nivangin'ny anjely, maninona ianao nivanginy Andriamanitra, maninona ianao ny eto e, maninona ianao no lasa manaraka ny zavatra hijoroana eto e. Hoy ten'Andriamanitra hoe tsy anareo no nifidy ahy fa zaho no nifidy anareo. Alleluia. So angeravana malala ny tena zavatra mahafinaritra amin'ny Andriamanitra. Hoy Jesosy rehefa ny marika 9 andininy 2 sy andininy 7 nefa kitsika izany teny zany. Marika 9 makasika kely mifoky tamin'ireo teo averitsika iny any amin'ny faran'ny fandaharana. Tianareo averitsika lera teo rehefa avy eo. Marika 9 ny nampihinanan'i Jesosy ny olona 4,000 sy ny teny nentin'ny namaly ny fariseo izay nitady famantarana avy any an-danitra. Hoe ten'Andriamanitra hoe tamin'izany andro zany no nibetsaka indray nivoaka teo sady tsy nanako hanina dia natsoiny Jesosy anatiny azy ny mpianany ka nilazany hoe alleluia. Andininy 2 mba mareo amin'ny baibolinao ity averitsika mihitsy indrefa avy eo. Averitsika koa iny anaty sabata rapitso. Alleluia. Zay vao enonareo teto mantsy ny izy iny. Andininy 2 mareo amin'ny baibolinao ity teny ity. Mahonena reto vahoaka reto fa atelona zay ny toerany taty amiko sady tsy manako hanina izy. Koa tsy ampidiko any an-tranony, koa raha ampidiko any an-tranony mbola tsy nihinana izy dia ho reraka eny an-dalana sady avy lavitra ny sasany. Zavatra mahafinaritra amin'ny Jesosy ravina dia zao. Hita ny tempony reto vahoaka reto tonga teto. Jesosy tsy voatery amin'ny mofo teo fa Jesosy kosa nahita ny etaetan'ny olona tonga nanantona azy niaritra teo 3 andro dia honena Jesosy. Honena Jesosy. Hoy Jesosy hoe mahonena reto vahoaka reto fa atelona zay izy ny teo. Afirina ianao zay ny teto. Afirina ianao miaro tory. Mihaino tenin'Andriamanitra ary za manaiky resy lahatra izay mivady fa misy fotoana eto amin'ity fandarantsika ity tena andresantsika kanota mihitsy. Kanota manitsy atsika, kanota mively atsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tsy mahafinaritra nge mihaino an'izany. Nefa reo nareo mbola reo. Ahitsy ny tenin'Andriamanitra mbola reo nareo. Hoy Jesosy hoe honena hozy izy mahonena reto vahoaka reto fa ateolona zay ny toerany taty amiko sady tsy manako hanina izy. Fantatry Jesosy fa ory reo olona reo tsy manako hanina reo. Hoy Jesosy hoe raha ampidiko any an-tranony reo nefa mbola tsy nihinana akory dia ho reraka eny an-dalana sady misy amin'ireo avy lavitra. Cornelio avy lavitra. Lalana 2 andro. Ahoana ry havana? Hoe olona lavitra be italianina ianao, romanina ianao, nefa mitady an'Andriamanitra avy lavitra nge zany. Ny Jiosy dia nitenena tenin'Andriamanitra fa tsy lavitra anao fanjakan'Andriamanitra. Fa ry Cornelio, ny italianina, ny frantsay, ny malagasy, ny afrikanina isan-karazan'ireo avy lavitra tsika. Fa zava mahafinaritra dia zao, na dia avy lavitra aza atsika. Tena tsika mihitsy ny nampahonena Jesosy tena tsy avelako mody maina ireo. Ny mahatonga anao mandray valim-bavaka satria hitan'Andriamanitra ny etaetanao. Hitan'Andriamanitra ny fitiavany anao, fitiavanao azy. Toy Jesosy tsy avelako mody maina ireo fa avy lavitra ry amo. Avy lavitra reo Rodine Marie Serbert Savasy ry Angelina sy ry Soameva sy ry Mama Valentina sy ry Tojo Mikaela sy ry Todo sy ry Marina sy ry Lina sy ny aina maheno soa zany tena avy lavitra zany e. Zany ralahy alainy zany avy lavitra zany e. Hoy Jesosy tsy avelako mody maina ireo fa mahonena anahy. Ny hoy izy Petera raha verintsika ny amin'ny asin'ny apôstôly teo. Any amin'ny 9:7 tsika zao. Teo zany a. Dia
ozy petera hoe ary petera ny lobavany amin'ny asampozotofafolana dia efatra amby telopolo ozy izy petera hoe hitako zao hitako marina tokoa zao fa tsy mizahatavan'olon'Andriamanitra fa amin'ny firenena izay manao izay olona matahotra azy ka manao marina no akasitrahany tena hitako ozy ty petera fa tsy mizahatavan'olon'Andriamanitra raha koa miteny anao tsy mizahatavan'olon'Andriamanitra eto andrano tsy mijery izay momba anao izy na avaiza anao na avaiza na gasy pur sang ianao na métis ianao na mainty ianao na fotsy na tsara ianao na ratsy na lava ianao na fohy na merina ianao na côtière na côtier na métis vazaha ianao na métis inona ianao tsy mizahatavan'olon'Andriamanitra fa Andriamanitra kosa mijery sy olona matahotra azy ka manao ny marina manketaheta amin'ny sitrapony. Alleluia. Mazava ankehitriny ry havana araka ny tena mampino teo tokoa hoe nisy fotoana Jesosy nandeha teo a Kaisaria tamin'ny fahavelomany i Cornelio efa velona efa mbola velona efa miaramila tao fa mahavariny tsy mifanena Cornelio sy Jesosy teo a Kaisaria. Ny antony dia tsotra mbola tsy fotoanany Jesosy Cornelio. Ny nataony Jesosy teo a Kaisaria dia raha vakitsika ny tenin'Andriamanitra ny Matthieu 4:11 any rehefa vakitsika kely Matthieu 4:11 andiny 17. Matthieu 4:11 andiny 17. Ary rehefa amin'andro rehefa tonga tany amin'ny fahatany Kaisaria Filipo Jesosy dia nanontany ny mpianatra ny hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona. Ampafantatra momba azy Jesosy. Ny nalehan'i Jesosy teo any amin'ny andiny 9:12 dia teny nanao hoe ary zaho milaza aminao akory Simona Barjona ianao ny Petera ary ambony ty vatolampy ty naoriko ny fiangonako ary ny vavahadin'ny fiainatsita tsy ary izy azy. Andiny 9:12 omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra ka na inona fehezinao ety ambonin'ny tany dia fehezina any an-danitra ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia vahany any an-danitra. Nomena ino ny Petera? Nomena fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra. Nalehan'i Jesosy teo a Kaisaria na amin'ny fanalahidy an'i Petera fotsiny. I Petera no ampiasain'Andriamanitra hamono lanitra hamono fanjakan'ny lanitra ho an'ny Cornelio menakavy olona be dia be tonga hatramintsika. Ny nalahy Jesosy teo a Kaisaria zany tsy mbola nitory tamin'ny Cornelio fa nanome an'i Petera fotsiny ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra dia teto. Ny zavatra nitrangany amin'ny 4:7 nitoriana teny zareo andiny 4:7 raha mbola nilaza zany teny zany Petera dia nilatsaka tamin'izy rehetra nandre ny teny ny fanamasina na andray fanamasina. Olona tsy tokony andray fanamasina fa nome Petera azy. Novoain'i Petera le fanjakan'ny lanitra tamin'le lakile tamin'le fanalahidy dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandre azy ny teny fanamasina ary talanjona ny mino isan'ny voafory izay niaraka tamin'ny Petera satria latsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanamasina. Fa nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ka nankalaza an'Andriamanitra. Ry havana sao dia mba nomena eto amin'ity fandalana ity koa ny lakile amin'ny fanjakan'ny lanitra mba mahana io fiainanao io mba mahana ny fanjakan'ny lanitra mba hidirantsika. Alleluia. Hotahin'ny tompony antsika mianakavy. Zany raha ny teteny aminao manao hoe andao rarotsika ity fotoana ity. Andao rarotsika izao fotoana izao. Fa fotoana izao tena hoe mandokafan'Andriamanitra ny lanitra ho antsika rehetrarehetra. Ianao io novoain'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Petera tamin'ny alalan'ny teniny ny fahamarinana ny lanitra mba hidiranao. Misy lakile koa eny aminao. Misy lakile koa eny aminao. Mario Baiboly le Matthieu 16:19 teo dia Mario Baiboly dia zao angatahanao androany fa afaka Jesosy mba omeo anataka ny Petera ihany koa. Hoy Jesosy omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra. Enjana ange zany ry havana.
zany hoe ianao zany a manana fanalahidy aminao fanalahidy ny teny zay torinao fanalahidy fanalahidy manokatra ny lanitra ho an'ny olona zay torinao teny manomboka eto ianao a manomboka eto tsika ny olona hitoritsika teny tsy hoe olona voakasika mitomany indray mandeha fotsiny fa olona tena mangetaeta ary olona ho any an-danitra fanalahidy ny fanjakana androany angatao zany ry tojo a tojo matsy ny mba tena fanatika andry petery izy alleloia angatao zany tompo meo anale fanalahidy ny fiainana mandrakizay fa tena ho ataoko ny asanao zay mampionina men'Andriamanitra anao ane am'ireo olona hitorinao teny isan'andro za mandeha mikarakara ny asan'ny nofo amelomako ny ankonako any amin'ny asa mandrarahako isan'andro mampionina ato tsy mitsahatra ny telefônina misofy sarge ny isan'andro isa toute la journée misarge ny telefônina ampahirezana ny olona naovana délivrance hitorina teny andefasana fampianarana marina teny mampionina fa olona firy zany nandefa fampianarana teny ny amin'ny fampianarana ny fahamarina fa Andriamanitra ny ameanao lakile zay androany mampionina sy izay rehetra mangetaeta dia fanalahidy ny fiainana mandrakizay zay torinareo teny tonga dia olona ho any an-danitra zay torinareo teny tonga dia olona ho voafonjy mahereza tenin'Andriamanitra dia miteny tiako zay ty andro zay fatrapitady ahy dia ahita alleloia oabolona toko favalo ndatsika tian'Andriamanitra androany ianao mety tonga eto ianao androany a ozana zange tsy mahay baiboly zange tsy mahay tsy zany ny mbola zava-dehibe fa ny etaeta Cornelio tsy nafantatra niny na ny olona ny zavatra tokony ao amin'ny baiboly aza mikohaka eo anatrehan'ny olona tsy mbola iny fizy ny rehetra zany atao efa tatavin'Andriamanitra fa eo itsika vao mianatra fa tia fotsiny aloha Andriamanitra dia da fotsiny aloha Andriamanitra dia araka le irany tentsika eto tsy le zavatra lalàna n'le fiangonana na tonga anateto fa bitsiky ny fanamasina kasika Andriamanitra hotahiny tompany tsika rehetrarehetra za matoko fa voarainao zany apatra zany ivavakatsika aorinan'ity iray ity dia raha irerina le ira torentsika hoe ho anao io koa mbola miandry anao Andriamanitra dia tahiny tompotsika Anti fiadunaniti, si paga
misy namana ifanandao zay nampitanondra nampilatsaka ny ranomasy kanefa Jehova amafifoka itsony nivoady zay nataoko teo anatrehanao fony voaresy lahatra fa nininona miseho dia tsy ala fa hifikitra aminao foana samivan'olona ny voadiny alleluia na dia tsy hamonjy naza Jesosy tsy aviako nivavanay aminao e soniva tompo hainao mihitsy Jesosy raha antsika vavaky zany toloteny sy zany ilay zany mino aho fa tany amin'ny toerana isy anao tany kory avana mba nanorona voady ianao e nahoana moa tsika ry avana no tsy hanorona voady isan'andro natria an'Andriamanitra ngaha moa ry avana safiditsika ny atoy izao atsika tsy niandry fivorian'ny fianakaviana nefa Andriamanitra tsy niandry fitsapa-kevi-bahoaka fa hitany tany amin'ny mangingina fotsiny ny toe-potsika dia nirahany fanahany hipitsika amintsika ry havana malala aza misy adininao fa tena nanaovan'Andriamanitra zava-mahafaly zava-mahasoa zavatra ngezabe ny fiainanao aoreno ny finonao aoreno ny finonao ry havana tsarovy fa mbola miandry anao Jesosy ho anao zay mety mbola tsy tafiditra anao zay mety mbola tsy tonga mbola miandry anao ny toeranao miandry anao ny toerana zay nomen'Andriamanitra sy ny vonon'Andriamanitra ho an'ny Cornelio Menakavy mbola eo ny toeranao ry Menakavy atao hivavaka atao hiala amin'ny ratsy fanao fa manana toerana ho anao Jesosy tsy manino mety anao no ho Cornelio amin'ny fianakavimbe anareo vao maly na eno ranabavy anankiray zay eto amintsika eto ny tenenin'ny ray aman-dreniny izy hoe solona tsy ao anatin'ny fianakaviana tsony ny anarany ho fafana tsy ho isan'ny zanaky ny ray ntsony satria hitan'ireo ray aman-dreny sy havanareo mandray anjara eto amin'izao fandarana zao tena ampitahoriny ray no aza mankeo tsony ianao fa raha tsy zany dia hoe soroko tsy ho isan'ny zanako tsony ianao zao ny tenin'io anabavy io toa dia soro fa tsy manino tsy manompo sampy ny zanakareo eto ry havana fa mivavaka fa mitodika amin'ny zananabavy zany andro any miteny manao hoe Cornelio koa mba narin'ny havany fa Cornelio nomen'Andriamanitra amin'ny lanitra ry havana aza kivy aza malahelo amin'izany Andriamanitra nia omba sy tantana anareo misaotra anao Jesosy tamin'ity fotoana androany ity misaotra satria
tena tsapanay teto ny famanginao Jesosy ary zay misaotra anao era-po era-tsaina misaotra ny amin'ny fifidiananao anay misaotra na dia tsy mendrika azy izay tsy tokony hanina fifandraisana aminao fa nefa noraisinao Jesosy misaotra Jesosy misaotra ary dia mehoery ho tonga zanak'Andriamanitra mehoery fa mbola tsy manam-pahalalana Jesosy mety tsy nampianarin'ny ray aman-dreninay anay izany fahamarinana ao amin'ny Baiboly izany satria na izy ireo koa ary tsy nahalala fa tonga kosa ianao sy ny fanahinao masina Jesosy dia nifidy anay dia mba nampahalala anay zavatra izay tsy fantatry ny razanay ary ampandehanay ny amin'ny toerana izay mety tia mbola tsy nandehana ny razanay fa manaiky anao zay Jesosy manaiky anao zay tary io lalana azavelanao voa fafy amin'ny lalambe tokoa reto mpanomponao reto ka voatsainiky ny voromanidina ary ny teny rehetra izay mitoriana teto androany dia tsy mba misy overimaina fa moavo zato ely misaotra Jesosy dia ny aja nisaotra sy voninahitra anao efa hatramin'izay dia mandrakizay misaotra Jesosy misaotra tompo voninahitra ho anao dia rahalaza saotra ho anao mandrakizay ary etem-pamaranana Jesosy dia omeo anay izany ny fanalahidin'ny fanjakan'anitra zany menao amin'ny Petera mba ho ampiasainay ihany koa ka na mifanena amina olona mety midy aminy zany lanitra izany fa amin'ny alalan'ny teny avy aty aminay amin'ny alalan'ny hetsika ara-panazy avy aty aminay dia hisokatra zany anaranao Jesosy ny angatahanay zany amin'ny anaranao Jesosy ho tanteraka soamatsara aminay zany voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay da io ty sabatanay ity mba ho sabata feno fanatrehan'Andriamanitra ho sabata tena feno kasika andraisanay indray hery vaovao avy aminao sotra Jesosy halleluia amen ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana zao nampalosika nanabavitsika Fabiola ivavaka ho an'ny firenena taio tompo ary nanabavy Fabiola anao ny fitenenana halleluia tainy Jesosy firenenakavy tainy Jesosy fa tsirairay avy zay satranjo zay mpanaraka fitapoka ity vavaka fiambenana ity dia mbola iara ivavaka retsika marina fotoana sy ivavaka ny voan'ny firenentsika io Jehovahandriamanitra renina izay tsara mivita ho mbola faly misaotra sady midera manome voninahitra ny miaranao masina satria lehibe tokoa sy fitiavanao anay nomenao tombonandro lehibe zay Jesosy malalo mbola nafahanay mieny ny teninao tamin'ity androany ity ary misaotranao koa tompo miarovanao sy nitantananao ny connexion anay mbola natanteraka izao fandaharana izao mbola tody soamantsara ary misaotranao tompo malalo tamin'ny teny dia nampitondrainao mpanomponao tamin'ity androany ity tena hoe nampianatra anay nampahery anay zany teny izany Jesosy malalo indra fa zany toe-polo Cornelio zany Jesosy fa tena hoe nakasiky ny fonay satria nanana toe-po tena hoe nitianao izy na dia tsy mivavaka tany amin'ny sinagoga azy izy Jesosy olo hafa firenena nefa dia nanana toe-po tena hoe tianao tamin'ny fony ary naheno mianatra ny mahatry koa izy Jesosy tena hoe nanoloranao ny lalam-pamonjeny Jesosy malalo ka dia misaotra anao Jesosy malalo tamin'izany teny izany dia tokoa zay Jesosy malalo tena hoe samby mitoerana faviny avy Jesosy miaro tory amin'ny fotoanan'io zao Jesosy mba boaka zay Andriamanitra mba tena hoe mba omenan'i Jesosy koa zay Jesosy malalo amin'ity fotoana zay miaretanay tory amin'izao fotoana izao ndraiky Jesosy malalo mitady anao manompo anao mba mianganiamba ny loranao zany la clé fanalahidy zany koa Jesosy mba hitory amin'ny olona rehetrarehetra betsaka ny olona ambadimbadika any tahaka ny Cornelio Jesosy na dia gentilisa aza dia na dia any an-trano any izy Jesosy mivavaka manompo anao tianao amin'ny fony rehetra Jesosy nefa dia mbola tsy mahafantatra ny lalam-pamonjeny dia ankehitriny Jesosy malalo amin'ity fandaharana ity Jesosy mino fa miparitaka maneran-tany izao fandaharana izao nefa dia misy ny olona tsy fifandraisana amin'ity fandaharana ity fa ianao anie Jehovahandriamanitra no aniraka ny anjelinao masina Jesosy mba hikasika izany olona rehetrarehetra izany mba tena hoe handray ny ahafantatra ny lalam-pamonjeny andray any Jesosy fa dia misaotranao Jehovahandriamanitra izany teny izany misy zay fa
Betsaka ny olona voankazo teny izay zareny mpanomponao teto saotranao zay Jehovahandriamanitra izany teny izany. Ary ankehitriny dia mivavaka ho an'ny firenena zay Jehovahandriamanitra amin'izao fotoana izao. Tsy mba miafina aminao Jesosy malalo izany firenena izany anatin'ny fahantrano, mbola anatin'ny tena hoe mbola anatin'ny fahalotoana Jesosy mba miafina aminao izany satria ianao Andriamanitra mamantatra ny bosy ny fo rehetrarehetra Jesosy malalo dia apetraka tena ampelantananao tompo malalo izany firenena izany. Ka io Jesosy malalo izany firenena izany betsaka ny jenkilisa any amin'ny firenenay, betsaka koa ny olona tahaka izany Cornelio izany amin'ny firenenay Jesosy malalo. Ianao anie no aniraka ny anjelinao koa Jesosy hipasiky izany olona rehetrarehetra izany mba fantatra ny lalam-pamonjeny Jesosy kasi koa tompo ny tondra ny filaminana any firenenay ary tsinjofo koa ny kamboty ny mahandra dia tsy manan-kanoana dia tsy manamitra ny fialofana Jesosy aoka izeny dia voahalika ao ambanivolony atao tahaka ny akoho zay manamitra ny zanany Jesosy no tahinao izany kamboty rehetrarehetra izany Jesosy tsy mba miafina aminao izany firenena izany. Fa io manokana Jesosy betsaka ny fandriam-pahalemana any Madagasikara anay Jesosy manjakany ny alatr'olona Jesosy tena hoe zavatra izay ratsy indrindra foana ny seho isan'andro isan'andro Jesosy mangataka aminao zay Jehovahandriamanitra taly izany firenena izany Jesosy io izany firenena izany apetraka teny ampelantananao tompo izany firenena izany tompo tsy mba miafina aminao izany. Betsaka zavatra fifombara nefa dia za olona votsavava sady tsy mahay mandateny Jesosy fa zavatra izay na dia tsy voatery mivavaka aza raha fantatro masoa anay dia fanterao eo amin'ny fiainanay izany Jehovahandriamanitra fa dia misaotra anao zay Jehovahandriamanitra amin'ny fotoanan'io izao ary raha isarakety Jehovahandriamanitra ny anjelinao masina ny fanahinao masina hiaraka amin'ny mandrakarivo ary raha tory izay tompo malalo amin'ity anio izao dia anjelinao masina hitombo manodidina anay ary hiaro ny tongotray mba tsy ho faritra ny fakafana ary raha misy olona koa Jesosy fa miatrika marembaovao amin'ity anio izao dia io koa tontolo andron'izy ireo Jesosy tafiely sy tantaka fahasalamana izy ireo Jesosy mba afahan'izy ireo hiatrika tontolo andron'izy ireo Jesosy ary io koa Jesosy malalo sabata zay ateny rampitso Jesosy mba tena hoe sabata feno fitahina feno fahasoavana sabata ny fatina retana Jesosy malalo ka dia misaotra anao tompo malalo amin'ny fotoana rehetrarehetra ka dia voninahitra dia ho anao rehetra ihany eto amin'ny taloha indrindra fa ho mandrakizay misaotra tompo. Halleluia, amen. Halleluia, mahakasitraka nanambavy Fabiola-tsika tamin'ny zavavaka mamy sady matsiro fotoana voalohany andraisany anjara tamin'ny vavaka firenena moa androany dia afaka pahirezintsika izy ao anatin'izany dia tena mahafinaritra tokoa. Andriamanitra manakaiky mpasoavana mamaly fitianao raha nabavy dia tahiny Jesosy dia mahereza hatrany hatrany dia mandraisa anjara foana ampitombo anao any Andriamanitra. Misaotra antsika rehetra ihany koa nanatrika tamin'ny farany. Raha mbola tsy tongany amin'ny rahalanitra Jesosy dia raha pitso marina amin'ny sivintsika dia fa eo neto ao anatin'ny fandarana izay ataon'ny Lalatojo sy Raha Jonatana dia ny commencement ankira sy ny famotinana ny toriteny izany nandritra ny herinandro dia tonga avy ianao raha pitso amin'ny sivy manomboka eto ny live. Raha misy aminareo koa maniry mba hiaraka aminay anatanteraka commencement dia izay tompoko manomboka amin'ny folo sasany amin'ny 1:20 dia miaraka mivavaka ao anaty Zoom mandrapatonga n'ilay fotoana nomboan'ny live-tsika amin'ny ray sasany na amin'ny roa iny. Ka misy amin'izao zany mba mangety hoe mba te hanandro ilay tandrina sabata zany dia mandevasa MP amiko mampidira Zoom dia miaraka aminay manao Zoom nareo raha pitso dia hitanareo hoe ohatrany ahoana zany miara mampirehatra ampafana ny fotsika ao anatin'Andriamanitra izany tahiny tompo. Manasa nareo koa raha pitso manomboka amin'ny ray sasany amin'ny roa eo ny fotoam-bavaka izay zava-dehibe indrindra amin'izao fandarantsika izao dia fotoam-bavaka sy ny toriteny sabata amin'izao andro fitsarana zao dia ho fafinaretana ho antsika ny tandra zany andro sabata zany. Sa hoe tahiny tompo fitandarantsika ny tapitra fa raha afaka mbola mihaino ianao midira ao amin'ny site web any akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com fa anao mihaino ny onjam-peo akiradio misy toteny isaky ny adiny telo amin'ny 7:07 maraina amin'ny 7:07 tahiny Jesosy daholo misaotra anao nahatrehatra amin'ny farany raha pitsorentsika miona. Halleluia. Raha amin'ny fandarantsika vavaka febena moa dia amin'ny latsinainy ndretsika vao miona eto samy tahiny tompo daholo mahereza daholy. Halleluia, amen.